vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na delivrance enjana ho fanafana eo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefeny sy mba asa dia mpifaliana tanteraka no androsoko ny tokantrantsika rehetra eto atapy-tanàna Ambatondrazaka sy ny manodidina ao anatin'ity fandarana manokana itya iarahanao amin'ny trano fivavahana vahaony oloko eto Ambatondrazaka sy ny avy any Antananarivo. Misy dikaningezabea matony tenanay tonga eto Ambatondrazaka miona amintsika rehetra ary miseho eto amin'ny fahitalavitra. Tsara ny manamarika zany ety ampiandohana fa anomboka amin'ity asabotsy sabotsy fafolo ny volana Desambra itya amin'ny 7 ora maraina tsy diso ilay séminaire lehibe izay nitanterahana tao Antananarivo tany Fianaratsoa ny tety faritany maro tonga eto Ambatondrazaka lay finoana mafindra tendrombohitra finoana mafindra tendrombohitra averiko fanotelony finoana mafindra tendrombohitra eto amin'ny cercle chinois avaradrova atsimon'ny station Total io no toerana hanatanterantsika nyity fotoana itya amin'ity asabotsy fafolo ny volana Desambra itya amin'ny 7 ora maraina tsy diso. Ny baiboly de milaza mazava tsara fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azona sitraka aminy, zany hoe ninninona vavaka ataotsika, ninninona antsoantso ataotsika, ninninona fitarainana fombafomba fivavahana amin'ny fotoana tsy amin'ny finoana no anaovantsika an'izany zavatra zany dia zava-poana ary tsy mahakasika an'Andriamanitra akory sady tsy manova ny fiainantsika. Be dia be ny olona mametra-panontaniana hoe fa maninona aho no miditra am-piangonana mivavaka manompo an'Andriamanitra manana antoko-pivavahana zay arahana manana andraikitra ao anatina fiangonana lehibe anankiray sy ny sisa ny sasany aza efa mpiandry mpandroka devoly efa manana andraikitra lehibe ao anatin'ny fiangonana fa ny fanontaniana mipetraka de hoe fa maninona ny fiainako no tsy miova, fa maninona ny tsy misy fiatraikany eo amin'ny fiainako andavanandro eo amin'ny tokantranoko ny fivavahana zay ataoko. Zay no anisan'ny fanontaniana valentsika amin'ity asabotsy ity raha tena Andriamanitra velona ny Jesosy ivavahantsika kristianina de tokony hisy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao amin'ny fotoana ianao mivavaka miantso azy. Abakoka toko faharoa de ny andininy faefatra, Abakoka toko faharoa de ny andininy faefatra zao mivolazan'ny ten'Andriamanitra manao hoe indro feno avinavina ny fanahiny ireny fa tsy mahitsy ao anatiny fa ny marina amin'ny finoana no velona, fa ny marina ho velon'ny finoana. De misy dikankely izy hoe fa ny marina amin'ny finoana no velona. Tena miresaka mazava tsara ny ten'Andriamanitra fa raha tiatsika no tafavoaka velona ao anatin'izao fiainana miasarotra andro manalina zao, ny toetrandro mivaova, ny vidim-piainana miakatra, ny asana devoly manao ny ataony miasarotra tanteraka mihitsy ny ten'Andriamanitra zay milaza manao hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa fa miaratsy zao fiainana zao, miaratsy andro manalina ny zavatra iainany zanak'olombelona tsy eto Madagasikara ihany fa manerana n'izao tontolo zao. Ka manindry tsara ny ten'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no velona, ny lehilahy sy ny vehivavy matakatra mandray ny finoana matanjaka amin'ny finoana ihany no afaka hiampita anty faran'ny taona tia makany amin'ny taona vaovao miaraka amin'ny fandresena mezinesina. Be dia be ny olona miantso an'Andriamanitra mivavaka nefa verevitra kivy tsy mahita tao, tsy mahita lalak'izorana, very fanantenana. Ary ny devoly dia anisan'ny fahaiza manao ny devoly mihitsy
arak'ilay teny Jesosy manao hoe hoavo izy ny zanak'olona ary tsy taredretra fa raha hoavo izy ny zanak'olona amin'izany fotoana zany moa hita finoana ty ambonin'ny tany va izy. Zany hoe tena paikadin'ny satana nitetiky ny devolo zany ho atsika izay manaraka n'ity fahitalavitra ity de ny amono ny finoana ao anatsika, atonga ny finoana ao anatsika tsy afa-mihetsika, hatonga atsika kristianina anarany fotsiny, mpivavaka anarany fotsiny fa tsy mahita ny herin'Andriamanitra. Fa za tena miantso anao mihitsy amin'ity fotoana amin'ity asabotsy fafolo ny volana desambra ity amin'ny 6 ora maraina tsy diso etsy amin'ny cercle chinois Avaratrovo atsimon'ny station Total de tena hoe iresaky tsika ny am'izany finoana mafindra tenibohatra zany, atanjahana ny finoanao, ho ampitombona ny finoanao ary tsy vitany hoe ifampahery fotsiny hoe mahereza raha lasena bavy malala tsara ny tompo hoe mahereza fa hoeto isan'andro ny azo fijaliana, ny lalandanitra tsy mora fa mafy ny lalandanitra, tsy maintsy misy zavatra mafimafy aretana ka dia samy mahery raha lasena bavy fa ho any an-danitra isika. Tsy fampaherezana, tsy fampinonana fa rehefa voarainao ny ten'Andriamanitra amin'ity asabotsy ity dia ho ampiaritsika ao anatin'ny vavaka zany ary eto izahay de miantso anao mihitsy hoetony marary, hoetony manana olana, ireny olona voafatotry ny herin'ny demonia, ireny olona tsy sitrapanafody, ireny olona nalohan'ny hôpitaly reny, ireny olona very hevitra ao anatin'ny adi-piainana, mila mofo, mila hokivy. Mety ianao manaraka an'ity fandaran'ity mihitsy no ao anatin'izany resaka resahany zany hoe tena ao anaty problème ianao, ao anaty olana ianao, ao anatina safotifoty ianao am'izao fotoan'izao manaraka an'ity fandaran'ity. Mety olona manana maizy ianao ihany ianao, olona manan-katao ihany, olona ny lalao vola, ny kirakira vola, nandeha tsara ny zavatra rehetra fa tia amin'ny famaranana an'ity taona 2024 ity manomboka mifampitolona ao anaty olana sy problème ianao. Taka an'ireny olona latsaka ao anaty onaona reny de tady tsara fa tsy afaka manafaka ny tenany izy fa tsy maintsy misy olona mandray azy ary misotona azy hiala ao anatin'izany onaona zany. De taka an'izany mihitsy ianao mila ten'Andriamanitra ianao, mila ny Jesosy ianao anangana anao analanao avy eo anatin'ny fotaka mandrevy io mba hahafahanao mahita fandresena mezinezina mamarina ny titoana 2024 ity. Ny ten'Andriamanitra de milaza manao hoe misy olo izy fiainao vinavina tsy mahitsy ny ao anatiny. Tsika zany anisan'ny olatsika rehefa manantona an'Andriamanitra de isika tsy mitsotra ohatra ny zazakely, tsy tena hoe miantoraka amin'Andriamanitra, tsy tena mamboraka ny ampotsika isika rehefa mangataka amin'Andriamanitra fa ohatra ny misy zavatra ilaitsika ihany, fa rehefa mivavaka tsika ohatra ny tsy tena ilaitsika le izy ary tsy tena matery atsika. Andriamanitra rehefa mivavaka aminy ianao, rehefa manompo azy ianao, rehefa eo anatren'Andriamanitra ianao de mila tonga taka ny zazakely. Zazakely rehefa nona de milaza aminao izy hoe nona fa tsy mangetaheta. Ny zazakely rehefa mangetaheta de teneny aminao tsara mihitsy manao te hisotro rano aho izy izy, mangetaheta mila rano tsoro ny zazakely aminao ny ao am-pony ary tian'Andriamanitra izay karazana toe-pony zazakely zay mitsotra ny marina. Itsika amin'ity asabotsy ity fafolo ny volana desambra amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny cercle chinois Avaradrova de tena hoe iresaka amin'Andriamanitra ianao, angataka amin'Andriamanitra inkio ianao amin'ny finoana inona le zavatra ilainao, inona le zavatra tena iandrasanao, inona le zavatra tena antenainao ao anatin'ity faraparan-taona 2024 ity. Vao tsy ela akory ny tenako nanao mission tany Fianaratsoa de nisy rem-pianakaviana anankiray nanatrika an'ity séminaire ataontsika eto Ambatondrazaka aty mihitsy finoana mafindra telibohatra mihitsy ny resaka atao anatin'io fotoana io. Ndray asabotsy dia nitatan'olona io vehivavy io no batainy io vehivavy io satria dia lehibe de lehibe ohatra amin'izany ny kibony. Ano any amin'ny hoe taka ny vehivavy nitoejaza 7 volana na 4 volana ano any ny kibony vehivavy ity satria nitoana mialatsiny tsy mipipitsy ny kakana nandritry ny volana maromaro efa mideforme ny tarehany ny vatany mahia fa ny kibony ngezabe ny tarehany ny binabina satria tratra ilay rano tsy mivoaka de lasa miparitaka any amin'ny vatany any ny aretina sy ny microbe sy ny lay tsy fahasalamana ao anatin'ny kibony io zany lasa miparitaka any amin'ny tarehany any de tena mideforme ny tarehany. Rehefa tonga tao i vehivavy io tsy nieritreritra mihitsy ny fianakaviany ho sitra nyity vehivavy ity, ho afaka ity vehivavy ity, mbola ho salamy ity vehivavy ity, mbola tanjaka ity vehivavy ity fa teo ny fanafanantenany hoe ndao entina mivavaka, ndao entina manompo an'Andriamanitra. Mety misy amintsika mbola manana lalana maro
hoe mbola manana fianakaviana ianao, mbola hoakary anao, mbola hoakary anao, fa za tena miteny aminao mihitsy hoe ndao iantoraka amin'ny tompo amin'ny tia sabotsy fa 10 ny volana desambra etya amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana Vahaonioloko Ambatondrazaka cercle chinois avaradrovo. Eo ny fotoana antsika amin'ny tia sabotsy ity fa ity vehivavy ity tsy nanana irika intsony, tsy nisy hevitra intsony, tsy nisy lalina intsony akoatra ny fivavahana, efa nalon'ny hôpitaly, efa nalon'ny fitsabony fa de hoe andao hialanenina ny fivavahana. Rehefa tonga teo vehivavy io de nivavaka ny antoraka tamin'Andriamanitra, nitady an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetrarehetra, nangetaentan'Andriamanitra tamin'ny fanahany rehetrarehetra. Ny vavahany zany vehivavy zany nametra ny tanana, mientina mbavaka io vehivavy io. Tao aorianan'izay vavaka izay de ny fanontany mpiara-miasa hoe nakaiza ilay vehivavy tsy salama, ohatra n'izao ny zavatra nahazo azy, ohatra n'izao ny vatany ny tareny, samy fanontany daholo ny rehetra. De tena hitanay mihitsy izy narary be tonga teo tamin'ny fanombohana an'ilay seminaire, fa zay tsy nahita anazy intsony hozy izy ny sasany. De teny roa moa zany ny tenen'ny mpiara-miasa manao hoe na iny maty satria efa grave loatra ny aretina nazo azy, na iny vehivavy iny sitrany. Rehefa nandeha ny fotoana tao anatin'ity finoana mafindra tendrombohitra ty ihany de nijoro vavolombelona ilay vehivavy. Teo ny rehetra voagaga hoe haitia ilay ramatoa kely Bekibo nitohana tsy nikakatsy ny pipia, narary mafy mibataina tato am-piangonana tato. Nijoro vavolombelona io vehivavy io sabotsy vitsivitsy taty aoriana tao anatin'ity finoana mafindra tendrombohitra ity. Izy zany tao ihany zany le vehivavy, fa rehefa nanatrika le fotoana voalohany iny izy de nanomboka nandeha ara-dalàna ny maloto, nandeha ara-dalàna ny fivalanany rano, de nanomboka miverina tamin'ny loany ny toe-batany, de tonga tao izy ny sabotsy manaraka an'iny fa tsisy nalala intsony satria tsisy nibata, tsisy olona nitantana, tsy nibataina tamin'ny seza intsony, fa de olona matanjaka be ny tonga tao. Za ozy izy tao foana fa tsy mbola nanapaka mihitsy anandray mandeha azy, fa ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko izy de nisitran'ny tompo tao anatin'le aretina mafy be zay nahazo aho. Tena gaga ianao mijery azy hoe tovavy kely tsara tare, olona manana maizika azy ka ity olona ity rehefa tena salama. Ny olona zany rehefa taizana aretina de potika hatramin'ny tareny, potika hatramin'ny toe-batany, fa rehefa salama indray ny olona anankiray de tena hitanao mihitsy hoe tena olona salama, olona miadana, miala ny loharana aretina rehetra, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ka miteny amintsika fa ianao zay manaraka an'ity fandaran'ity finoana ny ilainao, mila mivelona amin'ny finoana ianao, mianatra finoana, mandray finoana amin'ny tia sabotsy ity, de ho hitanao fa tsy ho rendrika zany ianao, de ho hitanao fa tsy ho ravo zany ianao, de ho hitanao fa tsy ho potika zany ianao. Ninina vavany fahavalo tabatabany olona tsy tianao, andao ho tonga amin'ny tia sabotsy ity ao anatin'le hoe finoana mafindra tendrombohitra. Midika le hoe finoana mafindra tendrombohitra ho azavaiko anao rehefa aveo fa ndao aloha arahantsika ireto karazana fijoroana vavolombelona ireto mba atonga anao hahery sy atanjaka tsara hanaraka ny toy ny fandarana. Ndao a tanana ao amin'ny fiangonana zavatra nataon'ny tompo tampoka zany de tao anatin'le confinement le isaky zoma sy ny sabotsy iny any sabotsy lahady iny de nisy fotoana zany hoe nitady asa teto Antananarivo de tsy nahita mihitsy de nandeha tany Enjepy zay de tonga tany zay de hoe nisy madama zay mitady aide maîtresse de ndraisiny zany de ozy izy hoe mandritra n'le volana ny anaran'ny mpianatra iny zany manao formation foana mandreba tonga ny octobre indray amin'le fidirana vaovao de eny raha de rehefa nianatra nanao formation tababolana zany de nisy fotoana narary amin'izay de tany moa zany ny sabotsy ihany no mivavaka de nitady an'io pasteur le mampivavaka any Enjepy zany zay de narary. Ina le aretina? Tsy hay mihitsy fa eto amin'ny ambanin'ny nonoko eto zany misy marary foana de rehefa mangatsika de marary be le izy de nitady ny pasteur hoe hanao délivrance de tsy hita pasteur de fa alina n'iny zany zay de narary be mihitsy le izy de ozy izy mamanay hoe rapitso sika de tonga de miakatra de tonga taty zay ny larobia de zaho mama mbola tsy andeha hivavaka fa aloha lakamisy mandeha de tonga tao am-piangonana lakamisy de tonga de sitrana de tsy natao délivrance fa vao tonga tato am-piangonana tonga de sitrana. Tsy natao délivrance fa tonga de sitrana de ny sabotsy de tonga teto de lahady tonga teto
talata amin'izay a natsony le bebe anay hoe tonga avy aty aminao izy ianao a fa misy asa aty fa le mpiasa tato izy tsy aiza nahazo anazy a fa niala ho azy fotsiny dia voninahitra ho an'i Jesosy a fa le volana rehetrarehetra tenen'le madama hoe anaovako formation a efa nesako a ary efa nandray karama be mihitsiny a raisina isan'andro le karama dia voninahitra ho an'i Jesosy. Halleluja! Misy fanatrehan'Andriamanitra mahery vaky ato am-piangonana. Vao tonga tato am-piangonana fotsiny tonga dia niala le aretina narary tany anatiny tany. Dia jerenareo tsara, vao niala fotsiny le aretina, niaraka tamin'izay dia nisokatra ny lalana amin'ny arakasa. Tonga ny famatsiana ara-bola. Halleluja! Dia ny afatra ho ataoko atsika mpanompon'Andriamanitra rehetra aza-kivy izany raha mandalo ady a fa za mbola tena tanora fa za tsy manaiky resin'ny olona izany mihitsy, za tena mandroso foana fanomponan'Andriamanitra, tsy manaiky resy izany mihitsy sika zanak'Andriamanitra. Voninahitra ho an'i Jesosy. Aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha, iro izao efa hanao zava-baovao. Isaia 7:7 ny 5:20. Voninahitra ho an'Andriamanitra dia fiadanana ho an'ny pastera dia fiadanana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Nataon'Andriamanitra tampoka izany dia fanasitranana. Za nandritry ny 10 taona narary tamin'ny 2011 a nanomboka narary septembre 2011. Ina le aretina? Voan'ny allergique. Dia raha maheno fofona tonga dia sepitra. Dia nierina feno 10 taona tamin'ny septembre teo a, tamin'ny 18 septembre teo a, niditsy-hôpitaly. I pastera niriny io zao niarany resadresaka taminay tao, resaka tenin'Andriamanitra moa reny ny any namako. Tampotampoka eo tonga dia tsy natsiary tena dia dan'le coma dia niditra ataon'ny réanimation tato Ravoahangy tato Befelantanana. Dia 21 septembre nivoaka. Dia tsy afaka namonjy fivoriana intsony fa tsy afaka nandeha intsony nandritra ny efa-bolana Desambra. 24 novembre indray mbola dan'le coma tsy natsiary tena indray. Sitrana teo indray Desambra 24 Desambra indray a dan'le coma tsy natsiary tena indray. Taitra teo amin'izay velona teo tsy natsiary ninina intsony fa very ny mémoire ankiray manontolo. 13 janvier 2022 ty raisina namonjy 13 janvier 2022 ty a namonjy délivrance tato. Dia vao niraisin'ny pastera Hertina nataona zay fotsiny aloha tamin'ny voaloha tonga dia tafapetraka teo an-tany ohatra nisy zavatra nitselatra be tato anatiko. Teo dia efa nanomboka nisy fanasitranana aloha nataon'Andriamanitra tampoka. Niditra indray ny herinandro n'iny niraisiny maraina n'iny a niraisin'ny pastera Rivo vavahany tato. Dia za moa zany tonga dia nanao voady tamin'Andriamanitra, za Andriamanitra tsy hinana fanafody zao fa maty a dia anao a velona dia anao Jesosy. Voady tamin'Andriamanitra dia ozy pastera Rivo aza mivoady amin'Andriamanitra zany anao. Zaho a pastera fa tena tsy maintsy voady fa tena mafy tamiko zay 10 taona namparary anazy zay. Dia niditra amin'izay le tamin'le indroa indray mandeha niraisin'ny pastera nataony délivrance teto a. Indray mandeha natao délivrance à la distance. Dia indroa niraisin'ny pastera teto. Dia tamin'le talata le nisy foriny iny le tany pastera Tovo andeha amin'izay ry pastera dia zaho izy pastera tsy andray olona fa hanao délivrance neto. Niditra tery amin'ny vavahady tery a salama be miala anatrano miditra eo nisy asana devoly tampoka niditra tampoka tsy zakako hatramin'ny patalohako. Dia pastera Zono nitoriteny teto. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa mandeha nitoriteny mandeha nitoriteny ny afaka. Zany hoe niditra tetsy ianao tsy salama fa niditra tonga tato amin'ny tranon'Andriamanitra atao anaty toriteny dia miasalama miasalama. Mandeha salama. Dia pastera moa zany niteny hoe nisy olona teto le hoe voan'ny tondra-drano be dia izy zany tsy manan-kanina hohanina dia nisy nanangan-tanana dia naketo. Dia izy indray manana dia ozy pastera izay manana ozy izy mba manome fanampiana ho an'ny olona dia za isa nanatitra teto. No dia salama tsara.
tonga tarianosy be ndray mifanehitra tamin'ny fofona lasantsy tena tonga dia naikitorana velomina fotsiny ray tany an-trano tamin'ny alina iny a nanofy amin'izay nisy naniantsika tamin'ny vatobe tapidalakale teo an'le antsana be tena niantsona Jesosy tonga dia tafapita tampoka le olona nitoraka vatobe ana latsaka tany an'le antsana nangitsikitsika za tafapita afaka neretina tato anaty pitato manahoana zany ianao zao sitrana voninahitra ho an'Andriamanitra tsy miverimberina ntsony le aretina afaka inona ny afatra ampitanao amin'ny fiangonana tena ny afatra ameko amin'ny fiangonana zany a mijoro amin'ny fahamarinana joro amin'ny fahamasinana mahery mivavaka za tena amin'ny 12 alina mianatra tenin'Andriamanitra mivavaka androany zao efa tamin'ny 12 alina parena ny andra tsy natory mijery tory tenin'ny paster Andra Jonarson tamin'ny herinandro iny tamin'ny herin'ny androany parena ny andra tamin'ny 12 alina dia mivavaka parena ny andra ny anatra tenin'Andriamanitra teo tonga marenako zamako tia nenin'Andriamanitra tena le tamin'le za le latsaka tao anaty lavaka iny le tafapita tany le antsana tafapetraka teo ambony fandriana fa voninahitra Andriamanitra fa tena Andriamanitra mihitsy ny teny tamiko hoe aza matahotra hitahy anao a hiaro anao a dia tena teny tamin'Andriamanitra misy an'iny teny iny vao nanokatra baiboly tao anomery meny anahy le tenina teny Mosesy ny Arona sy ny zanany lahy hitsodrano ny zanak'Israely ny teny iny fa tena marina ny tenin'Andriamanitra nanasitrana an'Andriamanitra natato fa voninahitra ho an'Andriamanitra tsy narary tsony a aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha iro izao efa hanao zava-baovao Isaia 7:20 ny andiny 9:20 nahatra ho an'Andriamanitra fa fiadanana ao ny fiangonana soan'ny paster za zany taloha dia voageza tao anatina tena fisotroana fifohana ary ny zavatra tena tiako taloha dia rongony ary tsy ampy anatrony zany rongony taloha dia nampiko heroine dia za koa zany voafatotra tena tao anatina fijangajangana dia mifadin'olona sy vehivavy hitako rehetra tsy misango mihitsy a sy misango mihitsy ianao tamin'izany tena tsy misango mihitsy a ahoana ny zavatra nanafany tompo anao tao anatin'izay rongony zay sy ireo karazana fatorana fijangajangana rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy aho zany dia nafahany Jesosy nafahany Jesosy ahoana ny atsapanao anao hoe afaka ianao misy fotoana ve misy fotoana rehefa le mandalo any amin'ireny toerana misy olona mifokafoka amin'ny riva tsy misy fotoana manao tsapanao zay tonga dia alako mihitsy zany na ny fofony ara tsy tiako na ny fofony ary tonga dia makarikoriko tsy mifokafoka miafina any efa afaka tanteraka tsika inona ny afatra ampitanao amin'ny fiangonana sy ireo rahalahy dia za koa zany tamin'ny fotoana nanaovana mariazy ana dia efa nandeha moa nikajikajy zany tao amin'ny asa dia 3 volana tao alohan'le mariazy ny voaroka ny asa tafijanona tao amin'le fiasana ny asako a dia torak'izay koa mivadiko tamin'ny tafijanona ny asa zay 3 volana tao alohan'ny mariazy io fa rehefa vonony ianao Jesosy momba anao vita soma tsara le mariazy dia farany manaraka an'izay dia ty zanako ty dia tao amin'ny fiterahana an'ity zanako ty teo amin'ny adiny ray sy sasany teo tsy nety nivoaka ilay za ozy ilay dokotera misy lafika tsy fantatro dia natosika tamin'ny tanany tsy nety nivoaka ilay zaza dia ny faraherin'ilay dokotera hoe vavao ozy izy vao mivavaka tsy ampy 2 minitra voaka ilay zaza kely halleluia jereo anie zany fahatsaran'Andriamanitra hoe nafan'Andriamanitra tamin'ireo karazana zava-mahadomelona fofona rongony nafan'Andriamanitra tamin'ny fijangajangana tahian'Andriamanitra vita soma tsara ny mariazy tahian'Andriamanitra ihany koa no men'Andriamanitra zanaka halleluia isaorantsika ny namana teknisiana ny fandridrana ny lafin'ny teknika ny namana Stéphane ny namana Philomène ny namana Pero Ankoa mandrindra ny fandridrana amin'ny akapobeny
ao anatin'ity fandarantsika androany ity eo ihany ko moa ny teknisian'ny fahitalavitra izay isorantsika manokana mandefa n'izao fandarana izao a mizara ny fahasoavan'andriamanitra amin'ity fiarantsika androany ity iarahantsika mahita amin'ireny ny zavatra ataon'andriamanitra hoe hoe inona ny dika lay finoana mafindra teri-bohatra ny dika le hoe finoana mafindra teri-bohatra ry havana malala zay manaraka n'ity fandarana ity dia tendrim-bohatra egalina olana lehibe zavatra lehibe zany hoe ny tian'andriamanitra tanterahana ao anatin'ity volana desambra iray manontolo ity zay anomboka n'ity asabotsy fafolony volana desambra ity a dia tsy zavatra kelikely na zavatra maivamaivana na zavatra tsotsotra misy fotoana manko andriamanitra na dia tsy manam-pinoana ary tsika dia noho ny famindram-pon'andriamanitra sy ny fitiavany lehibe dia misy karazana erikerika kely zavatra majinijinika ihany ataon'andriamanitra amin'ny fiainantsika na dia tsy mino ary tsika fa isika raha vao miresaka hoe finoana mafindra teri-bohatra raha vao miresaka erin'ny finoana fiatraikany finoana dia ny dikan'izay tendrom-bohatra lehibe zavatra lehibe zavatra goavana zavatra tsy tsotsotra mihitsy ny zavatra ho ataon'andriamanitra ao anatin'ity fotoana amin'ity indray mitoraka ity amin'ity asabotsy fafolo ny volana desambra ity zany a amin'ny 7 ora maraina tsy diso rendez-vous tokana fotoana lehibe eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko ambaton'ny razaka cercle chinois avaradrova ny fotoanantsika amin'ity asabotsy fafolo ny volana desambra itya taona 2024 ao anatin'ny famarana ny taontsika zao mila mahita ny voninahitr'andriamanitra ianao mila mandresy ianao ry havana tsy hoe natao anina kristianinatso na pino aty na ohatran'izany fa isika vahoakana mbatony razaka ray manontolo zay mahita nyity fandarantya ho tonga ianao miaraka amin'ny zavamisy eo amin'ny fiainanao dia ho hitanao a ny fandresena avy amin'andriamanitra amin'ny 7 ora maraina tsy diso ny fotoanantsika ny manomboka amin'ity asabotsy fafolo ny volana desambra itya eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko cercle chinois avaradrovo amin'ny 7 maraina eto ny namana eto ny ankonana eto ny olo-patatra voamainga any an-tranonao ianao dia andriamanitra kosa efa miomana ampandresy anao amin'ity asabotsy ity tahin'andriamanitra tobo vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefefa izy mba asa